Salamo fa 7:20 ka ny 7:30 sy ny 4:40 mivoaka toy izao ny anaran'i Jesosy. Manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana, rariny sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandriananao, famindrampo sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Izany tenin'ny mpanao salamo izany no entinay mandroso ao tokantranonao amin'ity takariva ity, ary hiarabanay anao amin'ny fomba manokana, ary koa hananaonay ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Tena zava-dehibe mihitsy nahafantarantsika fa rariny famindrampo sy fahamarinana izany no miaraka amin'Andriamanitra. Na aiza na aiza na toerana misy an'Andriamanitra dia eo foana ny famindrampo, eo foana ny fahamarinana. Ary ny tanan'Andriamanitra mahery dia tena tanana ankavanana afaka miaro, ary ny sandrin'Andriamanitra dia afaka mitantana. Tena marina amin'ity antsakira fidiaran'ity izany teny izany, satria nandritry ny 5 taona no nisian'izao fandaharana izao. 5 taona. Ary azo lazaina hoe tsy niato mihitsy raha tsy tamin'ny fotoana ny fiondrana studio. Isaky ny zoma hariva dia nisy fandaharana teto. Ka amin'ity androany ity, ary amin'ny heriny sy amin'ny tapa-bola, dia tianay ny hisarika anao, tianay ny hitarika anao miam'izany 5 taona izay niarahana niderin'Andriamanitra, niraisantsika fo ary niraisantsika saina niderin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe tokony hanandratantsika sy hidiarantsika an'Andriamanitra ny 5 taona izay niarahantsika nidera azy teto tato anatin'izao fandaharana izao. Ka ho zarainay 3 taona izany fankalazana, izany famerenana ny 5 taona izay niarahantsika izany. Marina fa tsy voaverina amin'ny tsipriny izy rehetra, mba misy ihany kosa tianay mba havotra ahatonga antsika hatsapa fa teo ny tanin'Andriamanitra ny sandriny mahery niaraka tamintsika. Ka amin'ity androany ity zany dia nanao karazana famerenana izay, ary anatin'izany famerenana izany dia ireo izay tany ivelan'ny Antananarivo nandalo teto amin'ity antsakira fidiarana ity, ireo no mba tianay omena sehatra voalohany, satria tena nanao ezaka izy ireo nahatongavana teto, niarahana teto amin'ny fikambanana. Ka mialohan'izay ilazana an'ireo, andefasantsika an'ireo avy any ivelan'ny Antananarivo ireo, dia tianay koa mba misaotra antsika izay nanana fiara-miasa manokana niaraka taminay tato anatin'ny fandaharana. Anisan'izany Mikael, Jacqueline sy Tita ao amin'ny tarika Jacqueline, Edouard Neufson izay mpiasa ny radio Aziz, ary Fitaina Randretsamanana izay nanampy anay teo amin'ny lafiny maro koa nanatotosy tety ambanana. Ireo zany dia nanolo tanana, nanao ny fomba tamin'ny lanay azy, nantsona dia tonga isaoranay be dia be ianareo ireo. Andriamanitra hitahy anareo manokana, ary Andriamanitra koa ameno mandrakariva ny fiainanareo ka tonga anareo ho mpidera azy. Eo ihany koa zany misy fiaraha-miasa izay natao teo amin'ny resaka fitaovana, dia anisan'izany ny Sun Events izay misy amin'ny Madame Sandis, Monsieur Clément, tena nanampy be dia be anay amin'ny resaka fitaovana. Ao koa ny studio mobile, ao ny tady numerika, ao ny Foibe Adventiste eto Madagasikara afovoany, ao ny radio Aziz sy ny TV, ny télé Oasis. Eo ihany koa ny groupe Jacqueline ary vaniteneniko teo sy ny Ora Event ary Cedera Ramanitra. Ireo koa dia tena nanolo tanana nampy anay tamin'ny resaka fitaovana, teo amin'ny resaka fampandehanana, tena isaoranay manokana ireo olona ireo, ary ankasitrahana ny amin'ny fanoloran-tenan'izy ireo izay nanampy antsika. Anderitsika hiditra amin'ny fahampatsivana kely izavy ireo chorale izay nasaina manokana avy any avelan'ny Antananarivo tonga tato anatin'ity fandaharana. Anisan'ny voalohany tamin'izany ny lova miampita avy any Toamasina, lova miampita any amin'ny 300 kilometatra miala ny Antananarivo aza
dia tonga ry zareo rehefa nasaina andeha ary enotsika ny lova miampita amin'ity androany ity anome hira anankiray tsika. isaorantsika andriamanitra ny amin'ny lova miampita zay nivahiny teto amin'ny fandarana anisan'izany koa ny taratry ny lanitra avy any Fianaratsoa 100 kilometatra any Antsimona tonga teto amin'ny fandarana ary de nanome zay fahaiza manao ndrehetra mba iarahantsika mianakavy amin'ny terin'Andriamanitra andeha indray ao ary notsika ny TRL avy any Fianaratsoa.
havanao fanaendro hafanao manaky ao kampiasao sy anjakao Anisany koa tonga teto amintsika ny aviany ambato finandrana any lavitra any any atsimo any tonga teto rehefa nasaina de nanaiky ary nanolo tena mba hideran'Andriamanitra hiaraka amintsika teto andeha indray hoeneontsika ny lerany zareo avy any ambato finandrana.
anisan'izany koa ny avany ambatondrazaka any amparafaravolany de ny korahita zany koa fa nandalitra eto am'ty fikambanany ity ity antsakera fiderana ity ary tena nanolotra ny tsara mba fideran'andriamanitra ny arahana tamintsika andao hoenotsika ihany koa ny hiran'ny korahita. Sayana zaman
Ary nisy anankiray keo avy any ampitan-dranomasina zay niaraka tamintsika teto de ny Emasetel avy any Frantsa, avy any. Izy indray de tsy teto no nanao an'izy teto amin'ny studio fa tany ry zareo nareo de nandefa an'izy taty aminay mba ho alefa teto. Zany koa de nahafinaritra loatra fa niara ny tenin'Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo teto amin'ny fifandarantsika Antsankira Fiderany ty ry zareo. Andao hoenointsika koa ny izy ireo.
Saorantsika ireo chorale avy any ivelan-Antananarivo izay niaraka tamintsika teto amin'ny fandarana nandritra izay 5 taona izay. Mbola misy maromaro izay te hiakatra n'ity fandarana ity ary ho avy ao aoriana kely aho. Raha ritsika izy ireny mba ho tanteraka soamatsara izany fandrizany dia hiaraka amintsika eto. Fa ireo izay efa tonga teto dia hisaorana an'Andriamanitra ary hisaorana azy ireo ihany koa ny amin'izay fanoloran-tena, fandavan-tena, fitiavan'izy ireo hiaraka amintsika tato anatin'ity fandarana ity, hiaraka amintsika tany atokantrano tany hidera an'Andriamanitra. Ety am-pamaranana dia tianay ny hisarika ny saitsika. Fa nisy ihany koa ny zavatra nitranga tato anatin'ity fandarana ity. Anisan'izany ohatra ny mozika fotsiny. Anisan'izany ohatra ny tononkalo. Izay natao hiderana an'Andriamanitra koa ireny. Natao hiderana an'Andriamanitra. Ka niavaka tamin'izany zao ohatra ny kerita muzika izay ankizy kely sy ireo tena mahay mitety, beazana sady ao amin'ny mozika, tena nahafinaritra izany. Ary anisan'izany koa Deky Sarazaka izay nanao tononkalo tamintsika teto. Nahafinaritra. Nahafinaritra ary misy aza moa efa any ampitan-dranomasina niaraka tamintsika teto koa nanao tononkalo. Fa ny ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao isaorana izy ireny. Ary tianay koa ny manamarika fa nisy fotoana zany izay ampahany nalaina tamin'ny Antsakery fiderana, nalefa tamin'ny tambajotra serasera dia tena niavaka, nanjary be mpijery be mihitsy, be mpijery be. Anisan'izany ohatra ny hiran'ny Jacqueline hoe ampy ahy Jesao. Tena be mpijery be zany tsy tatao anatin'ny fandarana fa nitapahana. Dia nalefa tamin'ny réseaux sociaux reny, tambajotra serasera io, dia tena be mpijery be. Anisan'izany koa le ray ao mba fandriako nataon'ny Stéphane sy Lancy. Tena zava-dehibe mahafantatra an'izany. Betsaka ny zavatra nitranga tao anatin'izy ity. Fa tamin'ny androany aloha dia izay no tsy haivitsika kely. Fa mbola hitohy amin'ny heriny izy io. Ary mbola hitohy amin'ny tapa-bolana. Mandritra ny 3 zoma io zany tsika dia amerimerina kely ny 5 taona izay niarahana. Koa dia isaorantsika Andriamanitra noho ny fitiavana antsika. Ary isaorantsika Andriamanitra ny tantany ity fandarana ity hatramin'ny 5 taona androany. 5 taona amin'ity fotoana androany ity volana ity. Isaorantsika Andriamanitra satria teo foana izy niaraka tamintsika ary niaraka tamintsika hatramin'izay. Koa ety am-pamaranana ary dia manolotra indray ho anao ny fankatelemana niaraka nandritra izay 5 taona izay. Manolotra ho anao ny fisaorana avy aty am-ponay teo foana ianao nandritra izay 5 taona izay. Ary mino fa mbola hoe foana ianao raha mbola misy koa ity fandarana ity. Ary raha mbola misy koa ny fotoana hiderahantsika an'Andriamanitra dia ho foana ianao. Ary raha sanatria mijanona azy ity fandarana ity, ianao kosa hitohy hiderin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Dia metraka veloma aminao indray ary tompoko. Ary anome fotoananao amin'ny heriny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra. Hiaraka eto indray tsika hanao an'izay tsy ankely nandritra ny 5 taona izay. Ary hiaraka indray hifaly sy hiravo hideran'ny tompontsika. Dia metraka amin'ny veloma tompoko. Raha sitrapon'ny tompo amin'ny heriny androany toy izao miaraka aminao indray. Veloma daholo eo.